Iaratsakatsy riavana anao nira fanefa. Anio alady fa fito manaraka ny trinité, alady hitondranam-bavaka ny sampana fivondrona laika, alady izay mbola ibanjina ny sany efijikainy loha hevitra hoe manaiky ho iraka ny mpino. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy famindrapo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristia Jesosy tompontsika. Ry avala maritra amin'ny tompo, isaotra sy ideran'Andriamanitra amin'ny fiarahantsika mamaky ny salamo fa 520 aorin'izay ataontsika ny firana larana fa 430 ao amin'ny firana fanampiny ka ny andiny voalohany sy fahatelo ary tsy petraka ianareo raha tsy efa vita ny vavaka. Salamo fa 520 vakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Zay matoka ny Jehova dia tahaka ny tendrombohitry ny Ziona, izay tsy mihetsiky fa mitoetra mandrakizay. Tahaka ny tendrombohitra manodidina ny Jerosalema no anodina ny Jehova ny hatramin'izao atao mandrakizay. Fa tsy toetra ao amin'ny anarany marina dia fanjakana ny ratsy fanahy. Fandrao ny marina anindra ny tanana anendry zavaratsy. Jehova manova sotra sy mahitsy fo, fa izay mivita ao sakety-dalana ny vilivily dia oroahany Jehova miaraka ny mpanao ratsy ny fiadanana eo amin'ny Israely. Amen. Amen.
vavaka tsika tompoko. Andriamanitra tompo, misaotra tsy midera ary mankalaza anao zahay no ny soa rehetra nataonao taminay sy noho izao fanompoana masina iarahanay manao izao. Tena vokatra mifonay zany noho ny fatsapanay ny fitahinao anay ka nitehirizinao anay nandritry ny fotoana maro. Koa amin'izao fotoanan'io zao dia tafavory tanatrianao zay mba ho harianao indray hitovy endrika amin'ny zanakao. Tanterao sy hamariny eto tompo ny teninao ny amin'ny fanatrianao ny olona mivory amin'ny anaranao fa mangetahitanao izahay. Aoka ny fananao masina ampifantoka anay tanteraka aminao Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanakao. Ho voninahitao anie izao fotoana iombonanay eto zao ary ankasitrao tompo ny fiarahanay mangataka aminao mandrihitra izao fanompoana masina ataonay izao. Ho deraina sy ankalazainay mandrakizay anie ny anaranao noho ny asanao sy ny voninahitrao ray zanaka ary fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry ava malala ao amin'ny tompo, inoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Dia ho Jesosy, raha te ho tanteraka ianao, mandehana amin'ny dio ny fanananao, ka omeny malahelo dia hanana rakitra any an-danitra ianao ary avia anaraka ahy. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara mifony, ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy, fa ny amin'ny habeny ao am-pony no itenenan'ny vavany. Amen. Sambatra maitso lalana izay mandeha araka ny lalana izao, sambatra ny tanjona ny teny vavony rehetra ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Ataontsika ny hira fa raika mienimpolo sy fitsinjato ka ny andiny fahatelo. Tsy natanteraka ny sitrapon'Andriamanitra sika ry havana ka andao hivavaka hiaiky ny helotsika. Vavaksika. Ry rainay anan-danitra, miondrika hitanatrenao zahay vao avy nariany didinao masina, ka sady menatra ny malahelo noho ny tsy fahatanteranay izany didinao izany. Manenjika anay ny fihitretanay no nanomezanao anay alahelo sy ny nanaovanay izay matezitra anao amin'ny fiainanay isan'andro. Kanefa misaotra anao zahay fa tsy namaly anay miaraka amin'izay araka ny fahotanay ianao fa namelanay bebaka aminao. Koa indreto izay manatona anao ampanetretena, mamindrafo aminay tompo. Tario ny fonay haizanay mibebaka marina aminao dia mamela ny elokay ary azatsalovanao intsony ny fahotanay. Mangataka aminao zahay ray masinao, tantano zay iarahandeha aminao, ka ny rano Jesosy zanakao anino hanadio anay ho afaka amin'ny ota rehetra. Avaozy ny fananay ho fonena ny fananao masina, ka izany no hanetsika fatratra ny fonay andavanay izay rehetra mety ho ota sy hitombonay amin'ny fahamasinana. Ry rainay eo, vonjeo zay, fa tsy mahavonjy tena. Tehirizo am-pelantananao zay, fa tsy misy marombaka ny eo am-pelantananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay, miaino anay, ry Andriamanitra fitiavano mamindrafo aminay. Amen. Ataontsika ny hira fa 770 sy 500 ka ny andiny faharoa. Amen.
raiso amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana ny famelan-keloka izay atolotry ny tompo ho atsika izay mibebaka marina teo anatreny ranitsangana. Aroa ny tompo araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ny reto rahalahy kely indrindra no nataonareo tamiko, koa amin'izany ry rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova ary mahafabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikirizanareo aina ao amin'ny tompo. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Sambatra ny olona izay voavelany tsy voasarona fahaokana, sambatra ny olona izay tsy sain'izao rehetra ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ataontsika riavana ny hira 300 andininy 1 sy 4. Voavela eloka riavana dia say manambara ampabe-maso ny finoana izay naminy. Ka aoka hanambara ny finoantsika amin'ny fanononana ny fanakemponona kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana amin'izao tontolo izao dia ny fanakemponona apostolika. Miarabantsika rehetra riavana amin'izao fotoana lehibe izay natokana ho an'ny sampana fondrona laika zao, an'ity alahady fafito manaraka ny trinité ity. Saorana tsika rehetra amin'izay rehetra izay ary misaotra an'Andriamanitra no nitantanana antsika tonga amin'ity fiangonan'ity anio. Zao riavantsika dia tonga amin'ny liturjia asa ka tombontsika amin'ny raharam-piangonana ka mangataka amin'ny tompona andraikitra ilaza an'izany. Misaotra Kristy Jesosy tompontsika izay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho ka notendreny amin'ny fanompoana. Timoty voalohany toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo. Izany soratra masina izany riavana no hiara-banantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo mahatratra tsy alahady izay natokany FBFJKM hitondranam-bavaka ny sampana fivondronana laika ity. Ankasitrahana ny mpitandrina sy ny fiangonana eto amin'ny FJKM fiadanana martiora izay mandray izao fanompom-pivavahana izao. Reto avy riavana ireo izay nandray anjara ao anatin'izao fanompom-pivavahana izao.
toy izao raha riavana ny afatra izay omenantsika vahoakan'andriamanitra amin'izao alahady izay natokany fiperitsekm hitondranam-bavaka ny sampana fivondronana laika izao ry vahoakan'andriamanitra izay antsoina hoe laika miara-misaotra an'andriamanitra lehibe isika satria ny alahady fa20 volana jolay 2024 dia natokana hitondranam-bavaka ny sampana fivondronana laika misy ny fandarana iombonana tanterahina manerana ny sany FJKM na ny eto an-toerana na any ampitan-dranomasina mandritra izany no hitondranam-bavaka ny filoha ny birao ny tony ny pandrara eo anivon'ny sampana fivondronana laika dia indro ary ampitaina amintsika ihany koa ny afatra amin'izao alahady ny sampana fivondronana laika izao amin'izao alahady ny laika fobe izao dia mampatsiaro antsika iaina sy anatanteraka ireo teny fanainga troisième koa antsoina ho masina isika araka ny tenin'andriamanitra hoe ary aoka ho masina ho ay anareo satria masina ho Jehova Levitikos 4:9-20 entanina ny VFL ny VPL samy anao ny herinandro mihoatra noho ny sasany sy ampiasa ny boky alim-piambenana ho fampitomboana ny fiainam-panahin'ny mpitiavana sy ny fiangonana manontolo ireo boky ireo dia efa azo tsofaina ao amin'ny biraon'ny sampana fivondronana laika varavarana Rosimanjato koa engany ny fiainantsika ny tenintsika ary ny asantsika ho vavolombelon'ny famasinan'andriamanitra isanandro ka ho laika masina tokoa isika manentana atsika laika ihany koa mba anamafy ny fiombonana araka ny salamo fiderana 7:30 manao hoe indro tsara sady mahafinaritra ny mitoetra amin'ray hina ny mpirahalahy koa aoka hifankaty hifampahery hitandrina ny fihavanana sy ny firaisan-kina ka ampandroso ny fitiavana sy ny finoana koa manantena antsika vondrona fototra laika vondrom-paritany laika anao ny ezaka fa tena zava-dehibe ny fahatongavana sy fanatrehana ny fiaonam-be ny sampana fivondronana laika izay ho tanterahina ny 7/20 volana aogositra 2024 any Antsirabe synodam-paritany andrefana atsimina karatra miaradi laharana fahavalo rehefa miraisaina sy fo miara-miezaka isika dia sitrak'andriamanitra izany ary mitondra fifaliana sy fitahiana farany antsoina isika ho laika miasina mijoro vaolombelon'i Kristy Jesosy ka mamokatra tsara mamokatra betsaka mamokatra tsy tapaka fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara Efesiana 4:7 ho laika miasa sy hitondra vokatsoa sy fampandrosoana eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina koa mandritra izao alahady nasionaly sampana fivondronana laika izao no anehoantsika fitandremana sy fiangonana ny vondrona fototra laika sy ny vondrom-paritany laika ny finoana amin'ny asa izay aseho ny fampiakarana ny rakitra sy ny adidy anoanana ny foibe sampana fivondronana laika afaka mifandray sy mandefa izany isika amin'ny mobile monnaie 038 84 522 95 andesika hiara-mivavaka sy iomam-panahy izay anomezan'andriamanitra fahendrena hery ary fatoriana ho any laika rehetra manelan-tany ho tena masina amin'ny fiainana ilay fosy fitiavana amin'ny fiombonana ary amokatra be amin'ny asa tsara irariana ho mahatoky amin'ny fanompona tokoa ny laika FJKM araka ny Timoty 1:2 ho an'andriamanitra ireliana eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny biraon'ny sampana fivondronana laika ny filoha ramatoa ramanana fiainantsoa izao dia misy teny ampitain'ny filohan'ny sampana fivondronana laika ramatoa ramanana fiainantsoa ho an'ny vahoakan'andriamanitra rehetra amin'izao aladin'ny sampana fivondronana laika izao inona ny ataonareo mihoatra noho ny sasany matotiko 5:7 tapamby ry ava-malala ho amintsika ne ny fahasoavana sy ny famindrapoa ary ny fiadanana avy amin'andriamanitra Ray Jesosy Kristy zanaky ny ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana
faly ny sampana fivondronana laika satria tratra izao fotoana natokany foibe fijekm hitondranam-bavaka izany manerana ny sahany fijekm fa izahay dia tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo ry rahalahy malalany tompo satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany azo famonjena amin'ny fahamasinana ny fanahy sy ny finoana araka ny Tesaloniana 2:2-7 koa dia raina ny tompo izay niantso sy ny fidy ary maniraka antsika laika ho iraka mahatoky sy ho vavolombelona eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiarah-miaina aminazy tompo ilay Andriamanitra izay omentsika voninahitra mandrakizay. Arak'izany dia faly-miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo Jesosy sady manonona ny fiadanany ho amintsika mpino kristianina rehetra indrindra itsika vahoaka an'Andriamanitra ato amin'ny sampana fivondrona laika manerana ny sahany FJKM amin'izao alahady 7 Jolay 2024. Marina tokoa fa miaina amin'ny vanim-potoana sarotra amin'ny lafiny maro isika ankehitriny, eo ny fahasairanana, eo ny fahantrana, eo ireo tebiteby sy ahiahy ara-piarahamonina, eo koa ny fiemorana am-panahy, eo ihany koa ny fandrosoan'ny teknôlôjia. Tena vanim-potoana ny andro farany tokoa izao. Noho izany dia mampahery sy mivavaka ho antsika amin'ny anaran'ny tompo tsy ho kivy, tsy ho very hevitra toy olona tsy manana an'Andriamanitra sy tsy manana fanantenana eo amin'ny fiainana. Fa aoka isika mba aneo mahampino kristianina sampana velona antsika amin'ny mahasampana fivondrona laika antsika. Sampana velona isika fa tsy levona. Velona isika satria velona Jesosy Kristy tompo sy Andriamanitra ivavahantsika. Velona isika satria manana ny finoana mahavonjy sy fanantenana marim-pototra ary fitiavana miorina amin'ny soratra masina izay azavain'ny fanahy masina amintsika amin'ny fotoana rehetra misy antsika. Ry laika izay antsoina hoe vahoaka an'Andriamanitra, izao fotoana izao indrindra ny tena ilaina antsika amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra isika. Miaina eo anivon'izao tontolo izao isika, efa nanaiko hiraka isika koa aoka hijoro ho sahy aneo maizy azy antsika laika. Isika sampana fivondrona laika, isika vondrom-paritany laika, isika vondrona fototra laika manerana ny sahany FJKM. Koa miorena tsara amin'ny finoana ary manomeza vokatra tsara tsy tapaka ho voninahitry ny tompontsika. Aoka ary isika tsy ho lany andro sy ho variana amin'ny zava-poana fa mba hianararoatra ny tompo-pahasoavana sy ny talenta efa omen'ny tompo antsika. Ka anao ny sitrapon'Andriamanitra mihoatra noho ny sasany araka ny teny fanevantsika. Aoka ho tena mahatoky amin'ny asan'Andriamanitra isika rehetra ka ho laika mahatoky amin'ny fanompona. Izany tokoa no alalàna sy ahitan'ny olona antsika. Koa dia maherezy ka mahatoky fa ho ny tompo amintsika hoe tanterao ny fanompona ao. Timoty 2:4-5 dia ny fanompona ny tompo Andriamanitra sy ny mpiarabelona manodidina antsika ao amin'ny fiangonana na eo amin'ny fiarahamonina na ho an'ny firenena misy antsika, ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Tonga ny lotorjily soratra masina sika rarana dia ny 10 minitra ny alim-piambenana, ny vavaka fangatana ary ny vakiteny. Zany rehetra zany dia ialohavan'ny hira fa 1:300 andiny voalohany sy faharoa. 1:300 andiny voalohany sy faharoa ka ataontsika amin'ny feony 2:50 sy 200.
dia tonga eo amin'ny fotoanany 10 minitra ny alim-piambenana isika ry havana dia raiso ny baibolinareo ao amin'ny Kolosianina toko 7 ny andininy 17. Kolosianina toko 7 ny andininy 17 tapany a. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ary na inona no ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesoa Tompo izany. Amen. Aferintsika indray mandeha hoe ary na inona no ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesoa Tompo izany. Amen. Tantara marina anankiray ry havana entina hisariana ny saintsika hanamarinana n'izany tenin'ny soratra masina izany. Tany ambanivohitra tany no nitranga ilay tantara. Araka ny haintsika moa any ambanivohitra dia fotoan-dehibe tokoa izany hoe fotoan'ny vokatra izany. Izay kendreny izy io amin'ny fotoana fiakaran'ny vokatra. Amin'io fotoanany vokatra io ihany koa no anatanterahany fiangonana ny ezaka adidy rehetra zany izay anjaran'ny fitandremana anankiray, na eo anivon'ny fitandremana na eo anivon'ny synodam-paritany na eo anivon'ny foibe dia eo nanaovana ny ezaka. Amin'ny ankapobeny atao amin'ity fiangonana anankiray ity dia mihoatra noho n'ilay tanjona apetraka foana ny vola azo rehefa vita ny vokatra. Raha ohatra zany mametraka tanjona hoe 12 tapitrisa ariary ny fiangonany dia mahatratra ny 20 tapitrisa na mihoatra indraindray ny ezaka vita. Rehefa mavita ohatr'izay moa zany dia faly ny kristianina zany satria hoe tratra ny tanjona ary mihoatra noho izay heverina. Rehefa mandeha nefa io vokatra io dia nisy lehilahy anankiray tsy kristianina fa tsy tapaka mivarotra izy rehefa tonga io fotoanany vokatra io. Ao ivelan'ny fiangonanao zany inga atao hoe Rabezefa ny anarany, varotra fary izy rehefa misy toerana vorivory olona. Na ao ivelan'ny fiangonanao ary izy dia maheno ny zavatra rehetrarehetra mitranga ao am-piangonana. Dia rehefa mandeha ny vokatra, mandeha ny lavandy dia miakatra moa zany ary mazava ho azy fa mihoatra lavitra ny vidiny eny an-tsena ny vidin'ilay vokatra. Dia lasa saina izy hoe ary hitako falifaly reto olona reto isaky ny fotoam-bokatra ohatr'izao ay lafo be ohatr'izany kay lay vokatry ny tany sy ny vokatry ny fiompiana amidy ao am-piangonana. Aizako akoho kely ohatr'ireny ozy izy indraindray lafo enalina nefa akoho na 500 sy R1,000 sy ny toy izany. Dia nandeha ny fotoam-bokatra manaraka dia nanantona diakona anankiray izy mitondra vatotra akoholahy. Dia hoe ity ny ara angamba alefa ao ozy izy mba ho atao vokatra. Dia eny ary ozy izy ilay diakona. Dia niaino tsara izy rehefa teo amin'ny anjaran'ilay vatotra akoholahy dia tafakatra R1 ny vidin'ilay akoho. Dia faly aoka izany izy hoe ay mety amiko ihany ilay fivavahana raha ohatran'izany ny fandehana. Rehefa tapitra ny vokatra lasa amin'izay izy nanatona n'ilay diakona saika haka ny vidin'ilay akoholahiko teo ary ngao ozy izy. Dia taitra ilay diakona fa nga tsy hainao ozy izy ny fandehan'ny atao hoe vokatry ny fiangonana. Dia dia nazavaina anazy teo tsy nanaiky mihitsy ngarabezefa hoe tena avereny ny akohako ay zany nareo mametsifetsy. Tsy mametsifetsy zany fa zany ny atao hoe manao asa ho an'ny tompo, manao asa amin'ny anaran'i Jesoa. Dia toy izany ry havana ilay asa ho an'i Jesoa tsy asa natao hitadiavana tombony ho an'ny tena manokana na hitsinjovana tombotsoa manokana fa tena asa natao hampandrosoana ny asan'ny fiangonana. Dia soa ihany aloha fa isika laika angamba tsy ho toy izany fa entina hifampaheresantsika ilay izy hoe tsy fatiantoka velively ny fanaovana ny asa amin'ny anaran'i Jesoa, ny fanatanterahana ny asa fanompoana rehetra ho fampandrosoana fa lehibe dia lehibe ny valim-potiantsika satria Andriamanitra no manome sy manatanteraka izany ho amin'ny fanasoavana antsika tsirairay avy. Teo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.
ivavaka isika tompoka saotranao zay ry tompo Andriamanitra raha tonga indray amin'ny fotoana hamakina sy henona ny teninao zay fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ary vatsim-panahy ho anay mangataka izay tompo ny amin'ny hitarian'ny fananao masina ho amin'izay mamaky ny teny hamaky zany tsara en'ny mpiainoko toy izany ary indrindra tompo ny hitondra ny teninao anambara ny sitraponao aminay tompo dia makasitaka izahay ka ny teninao zay ambara eto ane dia hampahavokatra eny hahatonga votsara ao anatin'ny fonay ary izany teninao zany koa dia angatahana fa tsy verina foana any aminao raha tsy efa natanteraka ny sitrapony dia ny sitraponao arambinina amin'izany zahay ary raha mivoaka eto izahay eny ho an'izay rehetra miaino sy mahita izao fandaharana izao dia tondra hanontsoa tondra vokatsoa fiainam-panahy amin'ny asa fanompona atao ho aminao sy hitoriana ny filazantsara dia amin'ny anaranao mahavonjy Jesoa no hanaovana izany vavaka izany. Amen. Miaraka maka ny teny soratra masina tsika tompoko. Izany dia hitantsika ao amin'ny Malaki 3:1 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesoa. Indro haniraka ny hirako aho ary izy hanamboatra lalana eo alohako ary ny tombo izay tadiavinareo dia ho avy tamiko eo an-tempolony ary ny anjery fanekena izay irianareo dia indro tamy izy ho Jehovah tompony maro. Nefa iza no mahataky ny andro hiaviany ary iza no mahajanona raha miseho izy fa izy dia tahaka ny afon'ny mpanendrika sy ny isa von'ny mpanasa lamba ary hipetraka handrendrika sy hanadio volafotsy izy eny hanadio ny taranaka lery sy handrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy ka dia ho an'i Jehovah ireny ho mpanatitra fanatitra amin'ny pahamarinana. Dia ho mamin'i Jehovah ny fanatitra Joda sy Jerosalema toy ny tamin'ny andro fahiny sy toy ny tamin'ny taona taloha. Ary anatona anareo fitsarana aho ka ho vavolombelona faingana hanameloka ny mpananahody sy ny mpitsangajanga sy ny mpianatsitoa sy ny mpampahory ny mpikarama amin'ny karamana mba mimpitondra tena sy ny kiambody ary izay mpampahory ny vahiny. Fa tsy matahotra ahy izy ho Jehovah tompony maro fa izao Jehovah dia tsy miova ary anareo ry taranaka Jakoba dia tsy fongana. Hatramin'ny andro ny razanareo dia efa niala tamin'ny didika anareo ka tsy mitandrina azy. Hiverena amiko dia mba hiverina ao aminareo kosa aho ho Jehovah tompony maro. Amen. Toy izantsika ny famakinan'ny teny izany dia hitantsika amin'ny filazantsarany Lioka 10:5 ka hatramin'ny 7:30. Ary indro nisy mpahay lalàna anankiray nitsangana ka nakafanahany Jesosy hoe, mpampianatra ô, inona no ataoko handovoako ny fiainana mandrakizay? Ary hoy izy taminy, inona no voasoratra ao amin'ny lalàna? Manao ahoana ny famakianao azy? Ary izy namaly ka nanao hoe, tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ary hoy Jesosy taminy, marina navalinao. Ataovy izany dia ho velona ianao. Fa izy tanamarina ny tenany ka nanao tamin'i Jesosy hoe, iza ary ny namako? Ary Jesosy namaly ka nanao hoe, nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema akany Jeriko ka azo nijolahy dia nendahany ny lambany sady nikapohiny izy dia nilaozany. Rehefa saika maty, ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana izany, ary raha nahita andra lehilahy izy dia nandalo azy. Ary toy izany koa ny levita anankiray izay tonga teo ka nahita azy nefa nandalo koa. Fa nisy Samaritana anankiray nandeha tamin'ny nalehany ka tonga teo aminy ary noho ny nahita azy dia onena dia nanatona izy ka nofeheziny feriny sady nasiany diloilo sy divay dia nampitaingenany ny bibiny izy
ka nentiny ho any amin'ny tranom-bahiny dia notsaboiny ary noho ny ampitsony iny dia naka denaria 2 izy ka nomeny ny tompony ny tranom-bahiny sady nanao taminy hoe tsaboy izy ary na ohatrinona no laninao mihoatra nohon'ireo dia onerako rehefa miverina aho iza moa amin'izy telo lahy no ataonao ho naman'ilay azo mijolahy ary hoy izy ilay niantra azy dia hoy Jesosy taminy mandehana ianao ka mba manaova toy izany koa. Hofaranantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina izay hitantsika ao amin'ny Efesianina 4 raisina amin'ny 7:4 ary atsahatra hatramin'ny 20. Efesianina 4 7:4 ary atsahatra hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mifaharary kasiky ny fahamarinana mivalahanareo ary mitafiny rariny ho fiarovatratra ary kiraroa ny fahavonona-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampingy izay ahazahoanareo hamono ny zanatsipika mirehitra rehetra izay alefan'ilay ratsy ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra ary ho akoa mba homena ahy ny aloha-bava amin'ny fahasahiana ampafantatra ny zava-miafina momba amin'ny filazantsara iraka migadra noho izany aho mba hiteny izany amin'ny fahasahiana aho toy izay mety ho teneniko. Ray masino manamasina ny fahamarinana ny tena fahamarinana. Amen. Ataontsika mpitsanganana riavana ny hira fa 700 andininy voalohany sy fahatelo mba alohan'ny akarany tompon'andraikitra amin'ny fitorinan'ny teny.
mitenena aminay Jehova ho fafonina iainanao izay. Amen. Ry ava-malala rehetra ao amin'i Jesosy Kristy Tompo, ho aminao aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy, ilay Tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Anio Alahady 7 ny volana Jolay taona 2022 dia fotoana izay natokany ny foibe FJKM hitondranam-bavaka ny sampana fivondronana laika na ny SFL izany. Koa manoloana n'izany indrindra ry havako malala no andeha iarahantsika mandray ny filazantsara araka ny Luka 20 ka ny andininy 7 ka hatramin'ny 7 ihany no andraisantsika ny afatra. Ao anatin'ny fiainana ny loahevitra hoe manaiky ho iraka ny mpino, manaiky ho iraka ny mpino. Ary amin'izany indrindra no andraisantsika ny loahevitra izao tenin'Andriamanitra izao, manao hoe manaiky ho iraka ny mpino ka SFL. Ny mahazatra antsika ny fanalavana n'izany teny izany dia ny hoe sampana fivondronana laika. Fa miainga amin'izao soratra masina izao kosa izy dia ndeha ry havana ho raisintsika ny SFL manao hoe sahy mandray andraikitra fa foizana tanteraka ary ho linany amin'ny mandrakizay. Sahy mandray andraikitra fa foizana tanteraka ary lina ny amin'ny mandrakizay. Ry havako malala, raha nanaraka tsara ny vivaky ny soratra masina isika dia hitantsika fa nisy mpahay lalàna anankiray izay tonga teo amin'i Jesosy hakafana azy, manantona an' Jesosy mba hakafana azy. Ny amin'izay andovana ny fiainana mandrakizay. I Luka moa izany rehefa manoratra dia hitantsika tsara ny antsiprim-piainana eo anivon'ny fiarahamonina, ny amin'ny sarangan'olona rehetra dia hitan'ny Luka avokoa izany rehetrarehetra izany. Ka eto dia ahitantsika an'ity mpahay lalàna anankiray ity. Dia rehefa nantany an'i Jesosy izy dia lazainy fa efa niainany avokoa izany rehetrarehetra izany. Ary dia notary an'i Jesosy izy tamin'ny alalan'ity hoe iza ary ny namako. Eo amin'ny 7 ry havako malala dia ahitantsika ny aminy hoe ary Jesosy namaly ka nanao hoe nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema hankany Jeriko ka azo ny jiolahy dia nendany ny lambany sady nokapohiny izy dia nilaozany rehefa saika maty. Amen. Ary araka izany tantara izay noraisin'i Jesosy zany dia io lehilahy izay azo ny jiolahy io dia jiosy. Ary rehefa nandalo avokoa ireo tompon'andraikitra rehetra ara-pivavahana izay hitantsika, tao ny mpisorona, tao ny levita dia nandalo fotsiny ary nijery maso ity raha namana izay tratra ny jiolahy ity. Ary ao amin'ny lalam-pivavahana rahateo moa dia tsy mahazo mikasikasika raha na takitaky izany ny mpisorona ka akeviny na tonga azy ireo tsy hikarakara an'ity lehilahy ity izay azo ny jiolahy. Fa arak'izay hitantsika eto kosa dia nambaran'i Jesosy hoe fa nisy kosa Samaritanina anankiray nandalo. Eo indrindra izany ry havako malala no hitariana ny saintsika rehetra. Haintsika tsara fa ny jiosy sy ny Samaritanina dia mpifahavalo izany. Ary amin'ny jiosy izay akoatrany dia tena olona maloto, tena tsisy ilavana azy. Kanefa dia izao, sahy mandray andraikitra ity Samaritanina ity rehefa nandalo manoloana ny fahavoazan'ny jiosy. Ka indro izy fa nikarakara arak'izay hitantsika eto. Na dia tany anefitra tsy nisy mpahita tany azy dia nandray andraikitra izy. Ary izany fandraisany andraikitra izany araka ny hitantsika eto dia vokatry ny fonena ontsa ary ny tena mbara mihitsy hoe mangodika mihitsy ny any anatiny, tsy naina ho any, tena hoe miatra manaina mihitsy ny fahavoazany namana na dia fahavalo azy, na dia fahavalo azy dia mametraka ny aina ho ambony. Izany indrindra no hitantsika eto hoe ity Samaritana ity
dia tsy nijery tavan'olona ary tsy nifidy toerana ny amin'izay andraisany andraikitra fa rehefa misy namana vo dia indro izy fa nandray andraikitra. Ry laika namana ho antsika rehetra izay mandray izao tenin'Andriamanitra izao, hatraiza ny fandraisantsika andraikitra manoloana ny fahavoazana, manoloana ny fahampitehana, na eo anivon'ny fireneny zany na eo anivon'ny fiangonana zany. Mila manao dingana isika ka sahy mandray andraikitra, kanefa mialohan'izany raha tsy anananao, raha tsy ananako ny fonena fofeny fitiavana antra namana dia tsy toetra hanana an'izany toetra izany mihitsy isika. Jesosy Kristy tompo ry havana, rehefa nahita ny fahavoazako, Jesosy Kristy tompo rehefa nahita ny fahavoazanao manoloana ny fahotana dia oneny izy, ka indro izy fa nandray andraikitra, nandray an-tanana ny fiainantsika, ka sahy nanolotra ny ainy teo ambony azo fijaliana ho fanavotananao, ary tsy ny amin'ny ety an-tany ihany an Jesosy fa ilay fiainana mandrakizay. Ny olona sahy mandray andraikitra dia miantoka ny mandrakizay, ary dia nitanterahany Jesosy Kristy tompo izany afaka malala tamin'ny fanehoana ny fitiavana azy sy ny fitiavana anao, ary dia hitarianantsika izany toetsain'i Jesosy zany mba hiala amin'ny fisehosehoana, satria maro ny olona no tokony handray andraikitra ihany fa saingy tsy misongadina izy, saingy tsy misy pahita izy, tahaka nyty lehilahy ty ny Samaritana hoe na dia tany ny hevitra azy, na tsisy pahita azy, na tsy azahoana tombony azy, dia indro fa nandray andraikitra. Dia miantso antsika rehetra indray hijery an' Jesosy Kristy tompo isika ary hiainany amin'izany toe-panahy izany, ka na tsy misy pahita azy ianao, ny rainao ao ambony mahita ny asa sy ny andraikitra izay tanterahanao. Ry laika namano, sahy mandray andraikitra. Ny faharoa izay ampianarina izao tenin'Andriamanitra ao antsika, ao anatin'izany fahaizana mandray andraikitra izany dia miantso anao kombanana ny fanahiny fahavoizana, teny fahavoizana. Dia hitantsika eto ary araka izay nambaran'i Jesosy ry havany amin'izao tantara izao, manomboka eo amin'ny 4:30 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, dia nanantony izy ka nofeheziny ny feriny, sady nasiany diloilo sy divay, dia nampitengininy tamin'ny bibiny izy, ka nentiny any amin'ny tranom-bahiny dia notsaboiny, ary no ny ampitsony iny dia naka denariary 2 izy, ka nomeny ny tompony tranom-bahiny, sady nanao taminy hoe tsabo izy, ary na ohatrina no laninao mihoatra no ireto dia honerako rehefa miverinao. Amen. Araka izay hitantsika eto, ny nataon'ity Samaritana ity dia ny amin'ny fahafoizana nafoiny izay teny ampelantanany aloha, inona ny zavatra nisy vonona teny aminy, dia hitantsika eto ny hoe nisy diloilo teny, nisy divay teny. Tsy makasarotra fa izay ananana no ampiasaina aloha. Dia avy koa izy rehefa izay dia nanetry teny izy, ka tsy ny hoe izy ihany no nitaingina n'ilay borika, fa niala teo amin'ny toerana izy dia nampitengeny ilay marary. Afantatsika tsara fa ilay marary, ilay azony jiolahy dia jiosy ary Samaritana. No la tena anatina fanetretena dia mandrava ny hevitry ny fisarana, ravana ny hevitry ny fisarana izay mampitonga fitokotokona, fa indro izy nahafoy ny borikiny mba hitengenany ity marary ity izay ambava ahoana ny fahafatesany araka izay nahitantsika azy. Laniny ny fotoany, satria mbola nentiny tany amin'ny tranom-bahiny indray, napetrany izay rehetra mahamaika azy fa lasa izy nitondra nyity azony jiolahy ity ho any amin'ny tranom-bahiny, ary tsy vitan'izany ihany, tsy hoe efa tonga eto amin'ny hôpitaly ity na efa tonga eto amin'ny tranom-bahiny ity dia bon vitany anjarako, fa ahoana ozy izy tsabo izy, fa na ohatrina no laninao dia honerako rehefa miverina, mbola anao mihoatra no izay efa vita, tsy
ny olona zay efa vita teo ampelatana fa mbola tao anatin'ny fosiny sainy ihany ny anao mihoatra ary no izay rehetra fanolaniny ry avako malala rehetra ao amin'i Jesosy Kristy tompo ho atsika laika rehetra fanahy ny fahafoizana atraizany fahafoizatsika ny amin'izay eo ampelatanatsika mandrakarivotsika dia ny miteny foana hoe tsy manana tsy ampy fa tena mitarika ny saiko sy ny sainao andiny tena hoe inona ny eo ampelatananao ankehitriny manana fotoana ianao ampiasao ny fotoananao tahakan'izay nataony izao Samaritana izao ny arenanao ny fanananao ary anisan'izay mampiavaka tsika laika izany ny fampiasana ny talenta ny fampiasana ny amin'izay nomeny Jesosy Kristy atsika indrindra ny amin'izany vola mankarena sy ny amin'ny fitantanana izany dia aza mionina fotsindriavana satria izany koa no zavatra fahita ankehitriny efa nanao izay efa ampy izay efa be izay vity izay aleo mba ho an'ny hafa indray ry laika namanao tsy izany toe-tsaina izay ampianarin'i Jesosy atsika amin'ny lalany izao tantara izao fa anao mihoatra ary no izay efa vita raha mbola velona ianao tsy mbola vita izay ny edidinao mba mosy mandrakariva izay antenaina sy andrasan'i Jesosy aminao ry avako malala ary anisan'izay tsy mampandroso mantsy io mifanjanany olona ako be dia be ny olona mizara anakapoa be dia be ny olona mizara anakapo ny andraikitra sy ny asa ay atrety efa vita ay mba anjara ny anina indray zany izao no manohy fa veriko ihany arak'ilay toenin'Andriamanitra eto hoe raha ao anatinao ny fonena ny feno fitiavana an Jesosy Kristy lo voalohany indrindra dia ny fitiavana amany tsy avelana izany hipetrapetra-potsiny ianao manoloana ny fahavoazana amin'ny endriny maro isan-karazany tsy hoe iza aloha no namono an'ity olony ity fa io ny zava-misy ankehitriny inona no andraikitra tokony ho raisitsika dia miantso antsika rehetra azy hahafoy ary anana fanetretena lalina eo amin'ny fanatanterana an'izany arak'ilay naseho an'ilay Samaritana teo hoe niala teo amin'ny borikiny izy nidiny izy ary teny karakara mova ary avako malala tsy toy izany koa nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiainantsika niala tany an-danitra izy ilay toerana be voninahitra nidina tetỳ an-tany anao ino hikarakara dia hikarakaranao koa ary tena mikarakara ny atsipiripiainantsika Jesosy Kristy dia eto dia ny hoe anao izay ahavelona anao izay ahasitrana an'ity lehilahy azon'ny jiolahy ity hitondra fanasitranana hitondra fahavelomana ary izany mihitsy tsika laika ry avako malalo hitondra fahavelomana isika fa tsy sanatria hitondra fahafatesana na sanatria anao tsy ndroy falavo manoloana ny fahavoazana izay misy ankehitriny ary draindray zany dia tena sary hita eny amin'ny fiarahamonina sy any amin'ny atina sampana rehetrarehetrany ny manao tsy ndroy falavo zara rizy vo dia vao maika ampiana ihany koa fa izafianao dia natao amelona isika natao anangana isika natao hitondra fiaina vaovao ampamisy tsifony izany sampana fivondronana laika izany raha ty amin'ny foibe ary nivondrona fototra laika isam-pitandremana sy ny vondrom-paritany laika isaky ny synodam-paritany dia andehantsika hanetry tena mandrakariva ka ahafoy izay mety ho tombotsoa atsika ahafoy izay mety hananatsika mba hanao ino mba hanandratana ny hafa mba hamonjena ny hafa mba hafany misitraka ny fahavelomana tahaka n'izay nataon'i Jesosy Kristy fa ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo ambony azy fijaliana dia miantoka ny fahavelomantsika mandrakizay ny Jesosy Kristy dia miantoka ny fahavelomantsika mandrakizay dia ndeha koa ary isika
ifanometanana indray ny amfanahy ny fahafoizana hafoy hanome zay eo ampelatanantsika aza mitadiny tsy misy fa araky ny tenin Jesosy hoe na dia rano mangatsika ray kopy azy tsy very ny falim-piti dia zay anananao araka ilay 10 minitra ny alim-piambenana teo dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra zany. Esa zay mandray andraikitra efa fahafoizana tanteraka ary ny L lina ny amin'ny mandrakizay lina ny amin'ny mandrakizay. Hoy izy eo amin'ny 9:30 sy ny 7:30 manao hoe iza moa amin'izy telo lahy no ataonao ho namalay azo ny jiolahy ary hoy izy ilay nianitra azy dia hoy Jesosy taminy mandeha any ianao ka mba manaova toy izany koa. Amen. Nahazo valy teny tsara ity mpahay lalàna ity rehefa nanantona an Jesosy satria zay zany ilay fotodresaka tery am-piandohanany hoe mpampianatra inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay. Aika ilina ny amin'ny mandrakizay an'ity mpahay lalàna ity. Tsy ampy ny zavatra rehetra zay efa nataony teo fa notarihan Jesosy izy nosokafan Jesosy ny masom-panany mba hiainana ny lalàna hiainana zay rehetra ampenarina fa tsy tany sainy vava fotsiny. Ary zay indrindra manko no valy teny men Jesosy hoe hiaino zany satria hiainao ny tiavan Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao amin'ny rehetra sy ny fanahinao rehetra ny herinao rehetra ny sainao rehetra. Hitan Jesosy hoe hainy tsara hoe tiavana manao tahaka ny tenanao. Fantarihan Jesosy izy nisokafan Jesosy hoe ahoana ny fiainanao an'izany ahoana ny fampiaranao an'izany fa tsy hoe saina be fotsiny fa mila hiaina an'izany. Dia nahazo valy teny izy ry havana mandehanao izy Jesosy mandehana ianao dia manaova koa tahaka izany. Inona le tahaka izany? Mandrava zay mety ho hevitry ny fisarahana rehetra ka sakana tsy hanaovanao ny asa fanompona. Mandrava zay mety ho endrim-pahavalo rehetra ary tsy anontany sy hitady hoe inona ny antony nahatonga an'ity fa raitsy io andraikitra io manaovana ianao ny fanany fahafoizana hiaino ny lalàna zay ampenarinao hiaino zany ataovy tonga nofo eo amin'ny fiainanao zany. Dia hitantsika eto ry havako malama ny fahalinana ny amin'ny mandrakizay ny amin'ny ho avy ry havako malala rehetra ao amin'ny Jesosy Kristy tompo antsika laika. Fanontaniana mipetraka be dehibe izao mifanaony olona dia ahoana rehefa retirety ahoana no aviko rehefa ndray amin'ny sotro ronono ahoana rehefa tsy etontsony ny ankonako fa filifiry amintsika ny afaka manontany manahoana ny mandrakizay ako ahoana rehefa ratrizay miala eto tany eto filifiry mba mametraka n'izany fanontaniana izany eo amin'ny fiainany. Fa lay ho avy zary ampitso lay ho avy zay vetivety misy fetrany no anisany tena sy matymatesan'ny olona ho atsika laika rehetra indray ary ndao ametraka ny fanontaniana indray hoe ahoana ny mandrakizay ianao ahoana ianao ratrizay miala eto. Fa mila valintsika izany ary mila hiainantsika mandrakariva. Dia nambara tamin'izao tenin'Andriamanitra izao ny amin'ny tondro zotra ny amin'ny lalana rehetra izay andehanana amin'izany ka rehefa izay no tanjonao ny amin'ny mandrakizay ny asa rehetrarehetra izay tanterahanao dia tena miantoraka amin'izany avokoa. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Sainy any amin'izay toerany Kristy ry havako malala dia aoka ny fomba fiasanao ny fomba fihevitrao dia hiariaraina ho any an-danitra isika satria mihevitra ny mandrakizay. Jesosy Kristy tompo ry havana no efa lasa ny aloha lalana antsika ho any an-danitra ka manamboatra ny fitoerana ho antsika dia ho any koa no hiafarahantsika. Rehefa lina ny amin'ny mandrakizay ianao azo antoko izany
koa mampahery antsika rehetra indray azy. Manomboka any amin'ny fitandrimana ho atsika vondrona fototra laika isam-pitandrimana, ho atsika vondrom-paritany laika, ary indrindra ho atsika ty amin'ny sampana fivondronana laika. Ndao isika hevitra ny mandrakizay, ka tsy hoe mandrakizay maniditsidina fa mandrakizay iaina ny ety an-tany ho amin'ny fijerena ireo mila vonjy, ho amin'ny fijerena ireo sahirana fa manantena tsika reny. Ndaotsika hanana fanahy ny fahafoizana, ka tsy jerina anantena ny hafa fa andao zay eo ampelatanantsika no andeha ho ampiasaina, ny amin'ny talenta, ny amin'ny fameza-pasoavana zay eo ampelatanantsika ndao ho ampiasaintsika ireny, ary anao mihoatra no ny sasany arysika eo anatrehan'izany. Dia ho amintsika rehetra ne zany tenin'Andriamanitra izany tsarovy ary, fa manaiky ho iraka isika ka manaiky ho SFL sahima ndraindraikitra fa foizana tanteraka ary linany amin'ny mandrakizay. Amen. Ivavaka sika ry havana, ry ray masino, misaotranao zahay noho ny amin'ny teninao velona sy maharitra mandrakizay. Misaotranao noho ny fampianarana nomeny Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ity lay Samaritanina tsara fanahy, izay mampatsiahana fa tena ny dikan'ny fitiavana dia tsy mijanona amin'ny teny na amin'ny fikasana ihany fa miseho amin'ny asa fanompona ny hafa. Tompo, ampio izay manomboka izao mba ho sahy anana fahasahiana mandray andraikitra, indraindray izay laika no manao toetra tahaka ireo mpisorona sy ireo levita, mahita fahoriany namana nefa mandalo fotsiny noho ny fialantsiny, ny fahasairanana, ny fikatsahana ny tombontsoanay manokana. Fa manomboka androany dia andraikitra izahay, anao izay azony atao anampiana, hitsabona, hitondrana mbavaka ireo lavo sy mijaly. Anana fo tahaka an' Jesosy Kristy, anampy, afoy, eny anana hery koa izahay hiatrehana anampiana ny hafa. Tompo, ampio izahay anana fahafoizan-tena, tsy tanteraka, tsy hanavakavaka noho ny fiaviana na volon-koditra na firazanana na tokom-pinoana. Omeo hery ampitombony fanahy fahafoizana ty anatinay, ahatanteraka ireo iraka napetraka ao aminay, dia miasa ao fampandrosoana ny fiangonana. Tario izahay fanay masino mba ho modely amin'ny asa tsara, ka hiafoy amin'ny fanetretena sy ampahamarinana, ka ho vavolombelona ny fitiavanao Kristy. Avaozony fonay ho liana amin'ny mandrakizay, ana fahalalana mitondra amin'ny fiovam-piainana, ka tsy ho izay tiana ihany fa anao mihoatra noho ny sasany, anana hetaheta ao amin'i Jesosy izay fahantaterahany lalàna rehetra. Ampianaro izay andinika ny hafaran'ny fiainanay hikatsaka ny mandrakizay. Androany Jesosy, misaotra fa nahazo hiraka mazava sy lehibe ny sampana fivondronana laika, ny vondrom-paritany laika, ny vondrona fototra laika, anio manao hoe mandehany ka manaova toy izany koa, ka mokatra sy tondra vokatra sady betsaka ny tsara, ampy sy tsy tapaka, azotra ampahitanana. Ampio ary izay laika eo ampanatanterahana ny irakao, ho feny fitiavana, anona toe-tsaina sy toe-po masina, miombona, miasa. Jesosy, mivavaka izahay ankehitriny ho an'ny firenenay, ny mpitondranay, indrindra ny vahoaka malagasy. Vonjeo ny taninay Andriamanitra, ome fahindrena ireo mpitondranay, mamindra fosy ampaherezo ny vahoaka,
hitombo fitonoana atoky anao omeo hery hiatrehana ny fiainana izay tena efa sarotra ankehitriny amin'izao fotoana izao indrindra nefa no anatenanay anao mino izay matoky izay fa tsy miova ny teninao manao hoe indro izao momba anareo mandraka ariva ambara-patonga fahataperan'izao tontolo izao jesosy mandrandriranantsy ny vahoakanao na mivoaka ena-tsena na nelakelatrano miorooro na mandeha eny an-dalambe mivavaka nefa izay ho an'ireo mpitandro filaminana izay miasa andramanalina satria maro ireo zavatra halatr'olona mifarany fahafatesana eo koa ny fitsaram-bahoaka misy ny abibiana mivavaka izay jesosy ho an'ireny olona manao izany asa ratsy izany okasianao ane ovanginao ane reny fanay masonao ho resy tosika ny asa maizina fa ny fahazavanao mahagaga Jesosy Kristy no hiparika amin'ny fiainanay mivavaka koa izay ankehitriny ho an'ny foibe FJKM ireo birao mpendraikitra foibe izay tarihan'ny filoha ireo mpendraikitra foibe ireo mpanatanteraka ny tony ireo président synodaly manerana ny synodam-paritany ireo mpitandrina rehetra ampahirezy hoe omeo hery ajoro avitany asa izay anirahanao Jesosy Kristy tompo ankehitriny koa izay dia mitondram-bavaka ny fanomanana sy ny fiomanana ny fiaonam-be ny sampana fivondrona laika io izay tanteranana tsirabe amin'ny volana aogositra izao ankinay aminao fandaminana rehetra eo ampelatananao nametrahana ny programa rehetra ho totosa eo ambany fahasoavanao da io ary izahay sampana fivondrona laika ireo komity ny mpikarakara ireo mpiara-miasa ireo mpanohana ireo VFL rehetra ahita fifaliana mandritra izany fiaonam-be izany ho tonga soa siana soana tsirabe ane izahay na ireo miainga avy any lavitra na ireo akaika dia raiso rakofo ny ranao Jesosy Kristy ho tonga soa amin'izany betsaka raha eo zavatra tianay angatahany fa akapoka eo ambaratokana amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay sy anandamitra tonga amin'ny famarana salitsika riavana ka eo am-pitsanganana no anaovantsika ny hira larana fahatelo amin'ny dimapolo ao amin'ny firana fanampiny ka ny andiny voalohany sy fahatelo alohan'ny hitsanganana ny ray aman-dray mpitandrina hanolotra antsika ny tsodranomasina
raisony tsodrano avy amin'ny tompo andriamanitsika ako an'izay maro anareo mba tsy ho tafitoina akametraka anareo tsy anatsiny olohny vohinany amin'ny firavorafony ho an'andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalehibiazana ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay mandehana ka mba manaova toy izany koa. Amen. Aoka hipetraka isika hivavaka mangina ry havana. Teo an'Andriamanitra ireriany eny ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.